Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Alleluia. Amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasana babamalana no amintsika amin'izao fotoana izao a. Fa ny benay tena komiana aminao eto androany ary matoky fa ifampahery eto ndraitsika amin'ity androany ity. Voalohany teniko aloha dia miaratsiny ny amin'ny fahatarana, somary taratara kely tsika androany a noho ny somary fahatarana kely tamin'ny fanomanana ilana tsiny indrindra. Isaorina anareo efa mbola ety ihany nareo ary matoky a fa hatratramin'ny farany ihany koa ianareo anaty zao fandarantsika vavaka fiambenana. Tonga soa ianao a, tonga eto androany a, fa ny be zay miarahaba anareo raha androany anao vao tonga eto dia teteny aminao hoe voalohany indrindra faly mandray anareo a, ary teteny koa hoe tsy kisendratendra koa ny ahatongavanareo eto a, fa tena misy raha ilan'ny tompo anareo. Halleluia. Ka dia mareta hatramin'ny farany. Ary ohatry ny fotoana fahanao mbola mihaino a tenin'Andriamanitra ary lasana vava-malala. Dia miarabantsika rehetrarehetra ary dia tononona amintsika rehetra fiadanan'ny tompo a anapaka any anatin'ny fo saina sy ny fanahintsika anatin'ny tokantranontsika tsirairay avy ihany. Ohatry ny ratsiratsy ny connexion zany a, ary mangataka amintsika sady j'adore ataovy miakatra fa ny fahitako azy ohatry ny tadotapaka ny fandarantsika, ohatry ny tadotapaka sady ny fandarantsika. Tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra dia niditra voalohany teto androany dia ranapavitsika Samina. Samina kamaradin'i Jesosy a niditra voalohany teto androany ka mena tsodrano a ranabavy Samina miaraka aminareo a any Madagasikara, any Koweït, any Arabia Saodita, any Chine izay somary sarosarotra amin'ny andro eo niditra voalohany any amin'ny connexion. Sotra mitojo fa ny any amin'ny tojo ny tsara be fa ty amiko ohatry ny miraikitra be tampoka teo. Eny ary menareo ny tsodrano a ao bokin'ny miatoko fahavalo. Ny miatoko fahavalo andininy fa 7 andininy fa 7 ka hatramin'ny fa 1 ka hatramin'ny fa 12. Tsodrano lavalava izy ity a ary mahafinaritra be mihitsiny. Bokin'ny miatoko fahavalo a andininy fa 7 ka hatramin'ny fa 12 ny tsodranon'ny Samina kamaradin'i Jesosy a miareo any Madagasikara, Koweït, Arabia Saodita ary Chine. Ndao ary hoy ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary Nehemia gouvernoura Sezra mpisolona mpanora-tanàna ary Levita izay nampianatra ny olona dia nanao tamin'ny olona hoe masina ho an'i Jehovahandriamanitra ireo ty amity ko aza malahelo na mitomany fa mitomany ny olona rehetra raha nandre ny tenin'ny lalàna. Dia hoy izy taminy mandehana haniny matavy ary sotroy ny mamy dia mba hanatero anjara izay tsy manan-javatra voavoatra fa masina ho an'ny tompontsika ity andro ity ko aza malahelo tsony nareo a fa ny fifaliana avy amin'ny Jehova no fiarovana mafy ho anareo. Alleluia.
ary le vita nampanginany olona rehetra ka nanao hoe mangina ianareo fa masiny ty amby ty ko aza malahelo ianareo de nandeha ny olona rehetra ka nihinana sy ny sotro sy anaritra anjara ho an'ny sasany ary faly indrindra satria azo ny tsara ny teny izay nitoriana taminy. Halleloia. Hitantareo mahafinaritra be a misy fotoana izy io a mariako atanatin'ny baiboly koa ato nandalo ady be zay de nandalo ady mafy zay menakavy kely tam'izay miaro moa misy foana misy adiny lalovana tam'izany de io toriteny io no nitoriako napahirezako ny ankonako tam'izany fotoana zany. Halleloia. Tomany ny olona rehefa vakina zany ray andro manitsitra namakina ny lalàna toritory fony olona sady nalahelo an'Andriamanitra voakasika ny fony rehefa nitoriana novakina ny lalàna ny boky ny lalàna de nitoriana taminy ny teny momba ny lalàna de nitomany ny olona de ozy izy nypisorona hoe nitomany le tolety satria voakasika izy azo ny tsara ny tia ny tenin'Andriamanitra olazay zany hoe andray an'le tenin'Andriamanitra izy manao an'io tomany io de ozy am'izay tenin'Andriamanitra mandehana hoano am'izay matavy a sotroy am'izay ny mamy a de anatery zay mba tsy mba zay tsy manan-javatra voavoatra zany hoe zay le olona mba mety tsy de maka izy nidikan'izany hotahina be nareo rehefa voarainareo ny tenin'Andriamanitra akasika ny fonareo a zay le tenin'Andriamanitra ka tsao fotsiny aloha fanjakako sy ny fahamarinako de anampy anareo ny zavatra rehetra rehefa tafiditra ao-ponareo ny tenin'Andriamanitra dana am'izay mihinana sy misotro sy mifaly fa zay ny atao andron'ny Jehova eo amin'ny fiainanareo. Halleloia. Tsara be toriteny fa io tsonareo ho amin'ny fotoana mbola hitoritsika an'io fa mahafinaritra be no nitorian'ny tenin'ny Nehemia io ao am-bokin'ny Nehemia io. Tomparitsika rehetra zamina kamaradiny Jesosy nahazo zay tsodrano zay a nanarakaraka azy tao Erikaraka zamina moa eto Frantsa Erika eto Frantsa ko Daniela ao Belzika itody Raoso eto Frantsa Lovlitina eto Frantsa Tina Rakoto Arzaka eto Frantsa Yama Koweity Felina Rakoto eto Frantsa Berta Koweity Soameva Frantsa Sirena Rosemina France fahombiazana fitahina Antra Clarisse Madagasikara Marina Tiana Canada Tojo Jesosy mandrakizay Allemagne Tsiry Amboaramelona Nvinina France Mamy Nirina Loetisy Arabiala Madagasikara efa tadidiko am'izay artisanete Madagasikara Rana Bablina eto Frantsa Kadaka eto Frantsa Bertsava Koweity Azavaso Sylvie Kowe Arabie Saoudite izy koa Rodine Marie Koweity Razana Monique Koweity Tina Sri Coco Chine Koda Leonie Arabie Saoudite Bartel Lorelli Madagasikara ao ihany koa Marie-Jo États-Unis Farerto France tonga so daholo Andrelina Suzel Suisse Fontaine Lalanirina France Ingolina Rodrigue Ingolina Andrinasolo tantina ny Fontaine Lalanirina ihany izy io raha tsy fantatra zay zany Ingolina Andrinasola de cousine Zokofelina Rakoto ary tantina ny Fontaine Lalanirina fetin'ny taranaka eto. Halleloia. Mampionina eto Frantsa tahiny tompo Nianamaheso Italia Asiny Apôstôly Lalaraina Madagasikara mihaja vadiny Jesosy Mandresany Madagasikara izy koa izy ny mety mbola tsy voaravako tao anatin'izay Marie Hortensine Koweity tonga so daholo Ingolina Rodriguez Arabie Saoudite Ingolina Rodriguez ny tonga mavako rehefa nitenena Ingolina Andrinasola afamadiako foana samy mitomboka amin'ny Ingolina de tahiny tompotsika rehetrarehetra faly be de faly be aza skafatitsy eto Frantsa tonga so. Halleloia. Tsisy isorana koa zamina tamin'ny tsodrano Halleloia. Tahiny tompo daholo tsika menakavy ivavaka ary tsika miloha zatra aloha dia andolo tsika ivavaka ametraka ny fotoana eo ampelantanan'Andriamanitra. Halleloia. Ka dia andao aloha mampandrosoantsika ny anabavitsika Bartel. Ranabavy Bartel ny Madagasikara no hitondratsika anatin'ny vavaka fanomboana androany de andao ampandrosoantsika izy. Rehefa tonga ny toriteny de tonga tenin'Andriamanitra eto amintsika eto ranabavy maheno soa de vavaka ho an'ny firenena
ranabavitsika lovlitina. Alleloia. Eny ary ndao ary zay neke mpiaraka amiko eto androany ivavaka fanomboana tsika dia iloira dia hitsavatrany amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny tompo ranabavy-Bartel anao ny fitenenana. Misaotra indrindra ary mankasitraka pastera. Dia mbola faly miarabantsika rehetra izay tafavory eto amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako rehefa malala. Koa ndao ary sika mialohan'ny hanomboantsika ny fotoana rehetra dia ndao hivavaka isika hiondrika eto anatrehan'Andriamanitra, ametraka izao fotoana izao eo am-pelatanan'Andriamanitra. Jehovah rainay tsara indrindro, misaotra betsaka anao izay ary mankasitraka Jehovah noho ny ambolana tafavorenay eto izao satria dia tsy herinay izao Jehovah fa avy aminao, famindramponao. Isaoranay ianao satria izahay ny tonga eto Jehovah dia noho ny fiarovanao anay sy ny fitantananao anay nandritry ny tontolo andro iny Tompo malalo. Mankasitraka Jehovah, mankatelina Tompo. Dia mangataka koa izay Jehovah ho an'ireo namanay izay mbola tia hamonjy izao fotoana izao Jehovah eny an-dalana izy ireny Jehovah, ianao no nafaingana sy hanala ny sakatsakana rehetra mety misy eny an-dalana rehetra eny Jehovah malalo. Ary dia apetraka ifeno am-pelatananao Jehovah izao fotoana izao, dia apetraka ifeno am-pelatananao koa Jehovah ny fitaovana rehetra izay ampiasaina eto hatramin'ny connexion ka hatramin'ny telefona, ny ordinatera rehetra Jehovah malalo. Dia miantso ny fanainao masina izay Jehovah hirotsaka aminay tsirairay avy indrindra ireo mpanomponao izay hitondra ny teninao eto Jehovah sy amelabelatra. Ao pastera Rado Jehovah, ny mpanomponao izay mitondra ny vakiteny sy ny toriteny eto, dia rakofy amin'ny ranao masina izy ireo feno ny fanahy masina Jehovah, tario amin'ny fanainao masina Jehovah, ary ny teny izay hotoriana aminay eto Jehovah dia mba aoka hioraikitra ao anatin'ny fonay, mba ho fiainanay, mba ho amarinina amin'ny toetranay ny Jehovah fa ny teninao dia ho fiainanay mandrakariva. Mankasitraka Jehovah, mankatelina Tompo malalo, dia izay rehetra mbola eny an-dalana Jehovah dia aoka ho tantaninao soamantsara amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra andranabavy Bartel asika eto anatin'izay vavaka fanomboana mahafinaritra, matsiro sady rehatra tsara zay. Dia Andriamanitra manakaripasoavina ny amaly fitianao ranabavy Bartel dia tongava amin'ny ambony indrindra dia misaotra ny fandraisana anjara. Alleluia. Eno tenin'Andriamanitra ary tsika. Androany ny tenin'Andriamanitra hoenotsika dia mikasika ny fahalehibiazan'Andriamanitra. Alleluia. Ka andao aloha ny hira ataotsika dia tonga dia anandrasan'Andriamanitra sady tsika aloha fa Andriamanitra lehibe manatrika antsika eto, ary Andriamanitra lehibe nomentsika voninahitra eto raha lasana bavy malala. Ndao ary mpandrotsika ny anabavitsika ny anamaiso fa andao aloha no hira anankiray tsika dia arahira aminay nareo ao anatin'ity hira manandratra an'Andriamanitra ity. Tainy tompo daholo. Petraka eo amin'ny seza fiandrianana sy ho any zanak'ondry ny misaotry, mihaja sy ny voninahitra ary fanjakana matraka izay. Amen. Ianatao eny reo zanak'Israely marobe, ka nentin'Andriamanitra namakivaky rano masimbe, sy teno afabaraka ny zanany fa tiany aseho ny voninahiny, por fony fa izy no toko teny farany. Natsika nakilafo nirehitra vo fitoeny, sadraka sy mesar Abednego navelany Israel, fa tiany ho afabaraka ny zanany fa tiany aseho ny voninahiny, por fony fa izy no tompony teny farany.
asalitanami teankadidiko wizy voninaitrane hoanao relay mipetrake hoamisezafendrianana izo tolotray hoanao izo fideranizao ufanomezamboninaisana voninaitrane hoanao sy hoanilay zanakotrinandrimanitra revateny marobe miaraka miomby hoe emasina ianao ry andriamanitra Alleluia. Sandatra Andriamanitra amin'izany a. Alleluia. Tena metsika voninahitra Andriamanitra.
hitra amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika. Raha nabavintsika ny aina maheno soa, alleloia, no hitondratsika anatin'ny ten'Andriamanitra androany, alleloia. Raha solo ray nafa misy halleloia. Sady rabanareo izay mbola mety tsy voaravako teo ihany a, iza mbola tsy voaravako taminareo voniditra teo a, Roseminahy efa narabaiko a, Mami mbola tsy narabaiko, tonga soa Mami a, izay koa hitody raonso efa narabaiko a, Mami tonga soa, Lantony Irina, Mami moka oety Lantony Irina Liban, hitody raonso France, Geneviève Manjara France, tonga soa daholo tsika menakavy a, parapeme hitanareo a, dia marita hatramin'ny farany daholo. Jonathan ao Allemagne, Fanila Zavatra Manana eto Frantsa, tonga soa, halleloia, raha afaka nanahy eto Frantsa ihany koa. Na ny tompo atsika rehetrarehetra ndao ampandrotsika ary nanabavitsika, ary nabavitsika ny aina maheno soa. Mino efa dodina dia dodina nareo a, eniny toriteny izay hoentiny. Andao moatsika 20 avril, raha ivolanaotra atsika efa tena milomano tanteraka, hiomana tanteraka ao anatin'ny Pasika, alleloia. Averina amintsika andro fa ohatrany elaela tsika Pentecoste azafady. Efa elaela tsika tsy niresaka momba an'izay, dao resaka kely indray aloha. Amin'ny afaka raha ivolanaotra zao tsika, dia efa hioma koa anatin'ny Pasika. Satria raha afaka tapabolan'ny androany dia efa milomano anaty Pentecoste isika. Satria Pentecoste atsika amin'ity dia amin'ny 28 mai, izany hoe ny alahady ny Pentecoste. Mino fa Pentecoste ny olon-drehetra koa raha tsy diso ahy. Mba afaka verifianareo hoe firy ny Pentecoste ny olona rehetra amin'ity a, mety 28 mai koa ny Pentecoste ny izao tontolo izao. So mba misy afaka manamarina kely an'izareo izy calendrier aminao na misy afaka mijery anaty Google kely dia azafady tompoko. Izany afaka mamaly mitovy, mitovy. Ny Pasika mantsy tsy mitovy a. Pentecoste ny olon-drehetra, dia Pentecoste atsika ny latsinainy io tsika tsy miasa. Ny latsinainy io tsika tsy miasa, hotanterana totokatraminay moa ny Pentecoste ka amin'io a, dia tsy misy live tsika, tsy misy fandaharana tsika, fa misaotra anareo namaly a, fa dia atao tokatrano tsika no hanao ny Pentecoste, dia Zoom moa zany a, no ifandraisantsika rehetrarehetra izay nareo izay tsy tonga aty an-trano. Ianareo izay tonga aty an-trano kosa moa dia tonga aty an-trano, fa izay tsy tonga zany a dia any anaty Zoom izay a. Nao atsika hitra amin'ny ten'Andriamanitra. Ten'Andriamanitra hitondrana vavintsika ny aina maheno soa, dia tonga soa ary ianao raha nabavy ny aina maheno soa, dia hanao avy hatrany ny fitenenana. Ao ny antolo-teny dia miverina tany a, ohatry ny mahazatra mamelavelatra ny ten'Andriamanitra. Ny tompo ny aina maheno soa, hanao ny fitenenana. Mankasitraka pasteur manome fitenenana, tainy tompo pasteur ary ny fiadanan'i Jesosy omba antsika tsirairay avy izay manaraka izao vavaka fiambenana izao. Ny ten'Andriamanitra hozaraina amintsika androany moa ry havana dia nalaina tao amin'ny Exodosy 7, raisitsika amin'ny baibolitsika. Exodosy 7 andininy 9 ka hatramin'ny 410. Exodosy 7 andininy 9 ka hatramin'ny 410, izay mivaky toy izao amin'ny alalan'i Jesosy. Dia ho koa izy, izao no Andriamanitry ny razanao, dia Andriamanitry Abrahama sy Andriamanitry Isaka ary Andriamanitry Jakobo. Dia nisaritava Mosesy fa natahotra hijery an'Andriamanitra izy. Ary hoy Jehova, efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egipta, ary efa reko ny fitarainany noho ny natao mpampiasa azy. Eny, fantatro ny alahelony.
dia efa nidinao anafaka azy amin'ny tanany Egyptianina ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany izany ho any amin'izay tany soa sy malalaka, dia any amin'izay tany hitondra dronono sy tantely, any amin'ny tany Kananita sy ny Etita sy ny Amorita sy ny Perizita sy ny Hivita ary ny Jebosita. Ary ankehitriny indro ny fitaraina zanak'Israely dia efa mby aty amiko, sady efa hita koa ny fampahoriana izay ampahoriana Egyptianina azy. Koa avy ankehitriny dia iraiko any amin'ny Farao ianao hitondra zanak'Israely iloko hivoaka avy any amin'ny tany Egypta. Fa hoy Mosesy tamin'Andriamanitra, iza moa no akany amin'ny Farao sy hitondra zanak'Israely hivoaka avy any Egypta? Ary hoy izy, ombanao tokoa aho, ary izao no famantarana ho anao, fa izao no efa naniraka anao, rehefa entinao mivoaka avy any Egypta ny olona, dia hanompo an'Andriamanitra eto amin'ny tendrombohitra ity ianareo. Ary hoy Mosesy tamin'Andriamanitra, indro rehefa tonga any amin'ny zanak'Israely aho ka hanao aminy hoe, Andriamanitra ny razanareo no efa naniraka io aty aminareo, ary anao amiko kosa ireo hoe iza moa ny anarany, dia ahoana anao valiko azy? Ary hoy Andriamanitra tamin'ny Mosesy, izaho no izaho. Ary hoy koa izy, izaho no lazainao amin'ny zanak'Israely, izaho no efa naniraka io ho aty aminareo. Aleluia! Zany ry havana ny tenin'Andriamanitra. Zany ny tenin'Andriamanitra tiana ampitena amintsika androany. Ny soramandry dia mivaky toy izao hoe niseho tamin'ny Mosesy tamin'ny roime mirehitra Andriamanitra. Ity tantara ity ry havana dia ny eo alohan'izy ity ato amin'ny toko 7 any dia Mosesy nahita ny roime mirehitra ka nanantona. Dia fifanakaloza-kevitra teo amin'Andriamanitra sy Mosesy ity ampahany raisitsika ity. Fa ny tiako tianay hosariana amin'ny sainareo androany ry kristianina havana dia ny hoe iza io Andriamanitra io? Iza io Andriamanitra tompontsika io? Mazava ho azy moa izany fa Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra izy. Jenesy toko 1:1 mivaky toy izao ny alalan'i Jesosy hoe, tany ampiandohan'Andriamanitra nahary ny tany sy ny lanitra sy ny tany. Izany hoe ny lanitra sy ny tany no mamehy amin'izao rehetra iainantsika izao, ny lanitra sy ny tany. Eo anelanelan'ny lanitra sy ny tany misy ny olombelona, misy ny univers rehetra. Omaly tsika ry havana raha nanaraka tsara dia nampahafantatra an'izany hoe Andriamanitra fitiavana, ary tokony hoe ho fitiavana koa isika. Androany io fitiavan'Andriamanitra io asehony amin'ny endrika hafa. Ndao ange hidirantsika amin'ny Atsipriany ajanontsika aloha ny 9 fa tonga dia amin'ny 7. Hoy Jehova, efa hitako ny fahorian'ny vahoakako, Andriamanitra dia mahita. Efa reko, Andriamanitra dia mandre. Eny, fantatro, Andriamanitra dia mahafantatra. Io Andriamanitra ilontsika izany dia sady mahita io fa tsy jambo. Maheno io fa tsy marenina. Mahafantatra io. Mahafantatra ny afiny io. Hainy ny alahelinao. Ry havana, endrik'Andriamanitra vaovao izany fa tsy raisitsika kosa hatramin'izay, mety mandeha ho azy eo amin'ny fiainantsika. Fa manomboka izao dia fantaro izay. Fantaro izay hoe io endrik'Andriamanitra io dia tena hoe zavatra ngezabe, zava-dehibe. Toy izantsika amin'ny 9 nidinao anafaka azy. Andriamanitra dinio tsara eto nidina. Rehefa hitan'Andriamanitra fa ory ny olona dia nidina izy. Efa nataony izany ilay zavatra. Efa nihidina izy, tsy hoe voahidina izy na hoe hidina. Vao nahita izy dia midina, izany hoe mihidina aty amintsika izy. Midina izy anafaka. Le anafaka eto amin'ny ho avy. Ny dikan'ilay anafaka dia anavotra. Le fanafahana ry havana tsy miaraka amin'ny vava. Tsy hoe mampiandro koa anefa fa manana fotoana votan'Andriamanitra. Fa rehefa orintsika ka miankina aminy dia hainy manavotra antsika amin'ny fotoana mampety an'izany.
hiakatra, analanao hiakatra, ary rehefa manafaka Andriamanitra dia tsy mitondranao hidina fa mitondranao hiakatra, zany hoe omeny fiainana tsaratsara kokoa ianao, tsy le araky ny tianao fa araky izay hitany fa mahasoanao. Dia any amin'ny tany soso malalaka manambara fa omeny zavatsoa ianao na amin'ny ara-batana na amin'ny ara-panahy. Ary ankehitriny indro ny fitarainan'ny zanak'Israely dia efa mbiaty amiko 5. Ny alahelo ny zanak'Israely zany hoe isika zany, satria isika amin'izao fotoana izao no hiaino sy miaina nyity tenin'Andriamanitra ity. Isika raha manana fahoriana ka mitaraina amin'Andriamanitra ry havana dia enony vonjeny raha manana olana ianao, raha manana olana isika, aza mandeha mianatsiny mianavaratra, aza mandeha makany amin'ny X, aza mandeha makany amin'ny Y, mivantana any amin'Andriamanitra. Fa vao mitaraina antsika dia tsy maintsy tonga any io. Sarovy ry havana fa ny anjelin'Andriamanitra dia miakatra sy midina mamaha ny olana. Tena hoe mamaha ny olanao, mamaha ny olako. Araka le teny teo iny efa midina. Vao misy olana antsika ka tonga any ny hafatra dia midina izy. Vao misy olana antsika ka hitany dia midina izy. Fa kosa nataony amin'ny hoaviny hoe midina ao hanafaka. Zany hoe misy zavatra ao atao ahafana manafaka anao. Eto ry havana amin'ny 10 amin'ny 10 dia miteny Andriamanitra hoe koa avy ankehitriny iraiko any amin'ny farao ianao, irany. Rehefa misy olana dia misy iraka foana irana, misy foana iran'Andriamanitra amin'ny fomba tsy fantatra. Mety amin'ity toroteny fampizarantsika ity no iraka tonga any aminao, anafan'Andriamanitra anao. Mety ianao mihitsy no iraka anafan'Andriamanitra mitarabelona aminao. Fa jereo ange fanatretena Moïse, Mosesy azafady. Fanatretena Mosesy, iza moa izahay? Isika kosa rehefa ampianarina mahaizantsika manetry teny. Iza moa izahay? Tena hoe fanatretena goavana. Iza izany misy eo anatrehan'ny Farao. Fa kosa rehefa Andriamanitra nanome tokoa amin'ny 12 hoe ombanao aho. Ary sady manome tokoa izy nampafantatra. Nanome tokoa izy nampafantatra hoe nanome ohatrany hoe fanambarana tambiny hoe rehefa miverina, rehefa afaka, manome tokoa, rehefa afaka avy ao Egipta nareo dia anolotra vavaka, anao fanompoana eto, anao fanompoan'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity. Dia jereo ange any Andriamanitsika dia Andriamanitra tena miainy sady mamaly. Manontany Mosesy hoe ka raha ohatra n'izao ary ny ataony zanak'Israely, inona no valiko azy? Dia mazava be ny teny, izao no izao. Izao sora-baventy eto ry havana, manambara hoe izy le Andriamanitra mahefa, araka ny tenentsika tamin'ny Genesis toky 1:1 teo. Hoe izaoko no izao. Tany am-piandohan'Andriamanitra nary lanitra sy ny tany. Izy no nahary an'izao rehetra izao. Izy no tompo fahefana amin'izao rehetra izao. Ry havana, raha fitininy izay rehetra izay dia ny Andriamanitsika dia Andriamanitra mahita amin'ny fahoriana, Andriamanitra manafaka, Andriamanitra say, Andriamanitra midina fa tsy mijanona, Andriamanitra miaina, Andriamanitra mijery, Andriamanitra maniraka, Andriamanitra momba antsika, Andriamanitra mampanantena, Andriamanitra say miteny ny tenany hoe izao no izao. Ary Andriamanitra mpitondra antsika any amin'ny fahasoavana. Fa tsy izay ihany iverina antsika eo amin'ny 9 izao no Andriamanitra i Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba ry havana. Nao nge fantarintsika kely raha isika eo amin'ny Genesis 9:12. Genesis 9:12 andininy voalohany manambara ny fahitany, manambara ny firasan'Andriamanitra sy i Abrahama. Vakitsika Jesosy manao hoe ary niseho tamin'ny Abrahama teo amin'ny tany lemaky marina Jehova. Ary mipetraka teo am-baravaran'ilay izy raha nafana ny andro. Zany hoe Andriamanitra Abrahama toy zany Andriamanitra Abrahama, sy hoe Andriamanitra Abrahama fe Andriamanitra Abrahama izy io, fa nisy fifandraisana lalina teo amin'Andriamanitra sy tamin'ny Abrahama. Izay ny maha-Andriamanitra Abrahama azy. Dia ilay mivakitsika teo ao amin'ny Genesis 9:1. Andriamanitra Isaka, jereo ange ao amin'ny Genesis 7:20.
andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa mivaky toy izao mianarana Jesosy hoe ary nisy misary teo amin'ny tany ankohatra ilay misary voalohany tamin'ny androny Abrahama ary nakany amin'ny Abimeleka mpanjakan'ny Filistina tany Gerala Isaka ary niseho taminy Jehova ka nanao hoe aza midina any Egipta mitoera eo amin'ny tany izay olazaiko anao. Aleloia. Na misy aza ny olana eto zao Andriamanitra sy Isaka miresaka dia ambaran'Andriamanitra aza makary fa mandehana makary mijanona eo satria eo no toerana nomaniko anao. Ny tsinjo ny Isaka Andriamanitra ny manambara koa ampahany fotsiny fa lava ny tantara raha hitarina manambara koa fa Andriamanitra Jakob io Andriamanitra io dia Genesis 3:7-20 mivaky toy izao amin'ny alalan'i Jesosy hoe ary nanangana alitara teo izy ka nataony hoe El Elohe Israely izany. Zafady. Fantatsika moa ry havana fa Israely dia Jakoba ihany. Ity ampahany ity manambara fa tamin'ny Jakoba niady tamin'ny anjely tamin'Andriamanitra. Zafady. Dia manambara nasehony teny miresaka ry zareo. Dia izay io eo amin'ny hoe El Elohe Israely. Ry havana malalana. Tena hoe tiantsika Andriamanitra voaporofo fa io Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakob io ny Andriamanitsika amin'izao fotoana zao. Ary efa nasehony teo amin'ny Andriamanitra fitiavana azy dia miseho amin'ny endrika maro koa ilay fitiavany. Ry havana, tsorovavolombelona kely vetivety. Za sako ny miteny fa tena iainako ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainako. Na tsy mendrika aza na mbola manana fahotana sy fampetipetena anazy mianarako ianao ry havana. Mianarako ianao hoe ahoana zany miombona amin'Andriamanitra. Ohatra fotsiny omaly teo am-panomanana efa favohomana zany ny takariva mahafinaritra. Fa ny olana simba ny Bluetooth dia natao enregistrement tsotra fa rehefa tena nienona izy amin'ny ora farana tena hoe ratsy ny feo. Ny andro voalohany Andriamanitra fa ahoana tena hoe vonjeo fa le teny hoe vonjeo ny ela fa raha vao nitala ohatra izay tamin'Andriamanitra hoe vonjeo tsy nampoiziko teo akaikina eto napindrana Bluetooth efa amin'ny ora farany amerenana indray ilay asan'Andriamanitra satria tian'Andriamanitra ho tsara kokoa. Ny tiako ampitena ao anatin'izay dia hoe tsika rehefa mitoky amin'Andriamanitra miandrandrana eo Andriamanitra io dia mamonjy amin'ny zavatra kely be izay niresako izay fa tena hoe sady faly ny foko ny faly ny fanaiko ny deran'Andriamanitra satria nivoaka tsara ilay feo tena hoe krikoriko be teo noho nina noho ny fangatako vonjy dia iny tokoa fa nisy ilay famonjena. Ry havana ohatran'ny zavatra tsotra izay fa andramoka izaho fa tena hoe tsara mpamonjy Andriamanitra mahita izy midina izy miaino izy mijery izy momba anao izy mampanantena anao izy ary manatiteraka ny teniteneniny say izy ary Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra izy. Aleloia. Amen. Ombantsika rehetra amin'ny fiadanan'i Jesosy Kristy sy Jehova ray tompony sabata. Amen. Aleloia. Akasitraka indrindra andranabavitsika maheno soa tao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay nety tamintsika teto androany izay. Akasitraka indrindra dia mitombositra dia mitombo fahasoavana ranabavy maheno soa dia Andriamanitra manaiky ny pasaorana ny amaly fitianao tamin'ny asan'Andriamanitra izay nataonao mino fa mahery daholo tsika rehetra na inao izany tenin'Andriamanitra any rehefa mpahersika anatin'izany teny izany androany. Fa miaraba andrala Tiriraly-Benja miloha eto Frantsa no Elifanto eto Frantsa reo mbola tsy narabaiko teo tonga soanareo Aleloia. Amen. Exodosy tsy alo amin'ny Exodosy tsika androany. Iza moa inona moa atao Exodosy lo voalohany indrindra. Exodosy dia voasoratra ry amin'ny
fanorompezy ary hoe fahafahana na fialana any hoe hiala amin'ny toerana ray zany dia hiala amin'ny toerana fanandevozana dia andeha sady hiala ao amin'ny toerana io no hoany amin'ny fahafahana. Aleloia, zay dikany hoe exodosy. Exodosy toko fahatelo no nivakendrana bavintsika teo dia ny fotoana niona ny Mosesy voalohany indrindra tamin'izany atao hoe Jehova. Ny tena marina moa Jehova efa nafantatra amin'ny Mosesy satria dia Jehova no nanavaka ny Mosesy. Jehova no niaro any Mosesy hatramin'ny fahakeliny ka tsy nahafaty azy tamin'ny tanan'ny Farao sy ny miaramilany tamin'izany andro. Aleloia. Jehova zany efa nafantatra iza moa i Mosesy, fa Mosesy mbola tsy nafantatra hoe iza moa Jehova. Ary eto dia misy fioanana anankiray tena nanamarika tantara hatramin'izao zavatra fisitsika izao, hatramin'izao fiainantsika androany izao dia ny faritan'io tantara io. Aleloia. Dia niseho tamin'ny Mosesy Andriamanitra. Ny olona nisehoan'Andriamanitra taloha i Adama sy Eva, dia ry Enoka, dia ry Abrahama. Fa Mosesy kosa dia mba niona taminy koa. Aleloia. Dia vakitsika tena andreo manomboka amin'io andininy voalohany, vakitsika amin'ny Exodosy toko fahatelo. Hoy tena Andriamanitra manao hoe ary Mosesy ny androndra manosy ny jetro rafozany mpisolona atao Midianina dia nitondra ny ondra manosy tany akoatra ny efitra ka nakany Horeba tendrombohitr'Andriamanitra. Io zany dia fahazo antoka fa tena iona amin'ny manakaikaiky an'Andriamanitra Mosesy satria eo amin'ny tendrombohitr'Andriamanitra izy no andeha. Izy ary no nitondra azy tany, tsy nisy naniraka, tsy nisy ny tantara, fa dia zany ny atao hoe tarihan'ny fanahy masina raha tsy fantatritsika. Aleloia. Tsy ny tarihan'ny ondry fa ny tarihan'ny fanahyn'Andriamanitra. Dia nandeha izy dia nakeo amin'ilay tendrombohitra Horeba izay voalaza fa tendrombohitr'Andriamanitra. Ary ilay anjelin'i Jehova niseho taminy tao anaty lelafo teo amin'ny roa memy anankiray dia nijery izy fa indro ny rehatra ny afo, rehetra afo ny roa memy kanefa tsy nahalevovonana. Eto zany dia misy zavatra tsy fahita mipotra. Ny tompo ranabavy Maria Charline mbola tsy narabaiko teo ianao any Madagasikara. Aleloia. Olona ten'Andriamanitra hoe ny anjelin'i Jehova niseho tao anaty lelafo. Rehefa mahita zavatra tsy fahita ianao misy zavatra mirehatra nefa tsy levona dia fantaro fa tsy zavatra tsotsotra io fa anjelin'i Jehova ny ao anatiny. Aleloia. Ohatra hoe afo mirehatra nefa tsy levona ilay zavatra mirehatra, ohatra hoe inona koa, ohatra hoe zavatra maro, ohatra hoe dililo tsy mety lany, tsy mety ritra, inona daholo zany rehetra zany no atao hoe misy anjelin'Andriamanitra ao. Aleloia. Amen. Andriketsika azafady fa misy mbola mandeha tsara ny any amintsika any mino fa mbola mandeha mba rehefa azy kely ilay j'adore maromaro miakatra azafady ka somary misy tsy mety kely ny aty amintsika aty aloha hiakatra ilay j'adore fa tapaka ny fandarantsika ravana aty amiko moa zany dia efa miraikitra mihitsy fa tsy hoe tapaka. Aleluia.
mandeha tsara ny aminareo mandeha tsara ony sotranareo doary ny zatra nyseho hafahafa zany tetika rehefa ny zavatra misy miseho hafahafa dia aza mandalo fotsiny fa rehefa misy zavatra mandalo miseho hafahafa dia aleo mandinika fa misy zavatra hafahafa tokoa ao. Halleloia. dia hoy izy Mosesy andeha hivily kely aho izaho io fahitana lehibe io ahafantarako izay tsy alevonina ny roimemy nahoana tokoa ary zany ny tsy hodiniana nahoana tokoa ary zany ny tsy mba ho diniantsika fa maninona ny roimemy no tsy mety levona. Misy olona mpahitan'Andriamanitra zavatra fa tsy taitra amin'ny zavatra mahavariana ohatr' izany nefa ao ambadika ireny zavatra ataon'Andriamanitra mahavariana ireny dia misy fisintoman'Andriamanitra ny fisainantsika mba ho tena ho voasiton'ilay zavatra ohatry ny angalana ny attention antsika zany angalana ny fifatoantsika dia asian'Andriamanitra zavatra miseho zay le mahatonga antsika amin'ny teny ohatry misy zavatra tsy normalina zany aloha mandinika kely. Halleloia. Iny le izy iny le tokony viliana kely dia andiniana fa inona ny zavatra mitranga mahatonga n'izao zavatra miseho izay mbola tsy fahita izao. Halleloia. Vonina ve ianao manomboka androany rehefa misy zavatra mba tian'Andriamanitra seho anao dia hivily kely ianao. Halleloia. Fa Andriamanitra te hisintona ny fisainanao iny, te hiantso anao iny. Halleloia. Nareo zao ozy nanambavirikany vily kely izy nahita n'iny le toroteny lamba bleu dia mba mivily kely dia mba nijery fa inony ity. Halleloia. Mba ahitako zao fahitana lehibe zao. Ratsy ny vily teo Mosesy dia nijanona mpiandry ondry mandra-pahafatiny ary mety maty tanora mety tontony ny omby tontony ondry ny ondry koa mantsy manoto fa no le fiviliana kely dia nisy rencontre zany, nisy fionana ary io fionana io daholo no nanaovany fiainantsika ohatr' izao. Io fionana indray mandeha io daholo na tonga ny fiainantsika niova ohatr' izao. Ka raha eto koa ianao androany vao mety tonga eto dia aza manenina ianao mijery eto fa io ianao ilay atao hoe mivily kely. Halleloia. Ohatra mbola tsy fahitako indray any amin'ny Facebook misy toriteny ohatra na amin'ny Facebook amin'ny alina be mbola misy toriteny dia andao aloha jereo fa sao dia mba mahasoa anao. Halleloia. Ary rehefa tonga teo izy nijereo fa ahoana ary zany fanao misy fotoana tsika misy zavatra mitranga no fiainantsika tsy mahazatra io zavatra mitranga io iny ianao le mila maka saina kely dia mandinika hoe ahoana ary zany fa ahoana tokoa ary no eo ianao le maka saina iny eo ny fionanao amin'Andriamanitra. Ary rehefa hitan'i Jehova fa nivily izaha izy ny andrasan'i Jehova mihitsy aloha hivily izy fa raha tsy nivily izy tsy niantso anazy Jehova. Andriamanitra zany manisy zavatra ampitodika atsika dia fahitan'Andriamanitra atsika mitodika vao miantso atsika Andriamanitra. Fa raha tsika lasa ihany mandeha Andriamanitra tsy miantso olona lasa zany avimo avimona tsy izay fa nisy etsika nisy dingana avy anatin'ny Mosesy nivily mihitsy izy. Ary rehefa hitan'i Jehova fa nivily izaha izy dia niantso azy tao voan'ny romemy Andriamanitra ka hoe ry Mosesy taitra amin'izay Mosesy fa misy mahafantatra an'any ny andro misy namako izay efa ela be mihitsy mekalisy ana sambo ny asany zokin'ny namako io dia rehefa mivoaka tamin'ny fianarana izy dia voantso hiasa indray nahita asa miasa amina sambo any alavitra be any ambadiky Brezila any izy no miasa any ambadiky sadidiko izay any Brezila sy any Chili ohatr' izany dia any anaty ranomasina any ambadika be dia niala teto Madagasikara izy nandeha roplanina ela be dia tonga amin'izay izy any Brezila izy dia tsy hitan'le tsy fakitizy ny olona niantso tsena dia nisy niantso ny anarany
angatahana amin'ny teny frantsay, amin'ny teny anglisy, amin'ny teny breziliana, amin'ny teny portugais zany. Portugais moa sa inona ny teny breziliana tsy tadidiko. Portugais tsy tadidiko eo. De inona zavatra nitranga nisy ny azo sinara taitra be olo izy memezy hoe tamin'izay tapateniny ratsy izy hoe gaga be olo izy hoe any amin'ny toerana lavitra be tretiny hoe efa mandeha lavitra be mihitsy anao de henonao ny anaranao eny amin'ny cro eny. Mampimezy ny tantaran'izay zavatra taitra be izy zany tena aty mbola misy mahafantatra anahy nefa le olona mitsena anazy no niteniteny amin'le filazana hoe atsona ihanina mba ho tonga eto amin'ity toerana ity satria arinona satria tsy ity izy gaga be mosesy hoe avao anaty roy memy misy mahafantatra anahy ry mosesy gaga ianao amin'izany sa tsy gaga hoe ianao zany voalohany no tonga eto Frantsa tsisy nizy izay fantatra hoe tanisy miantso hoe ary bartel eny amin'ny gary eny gaga ianao fa izy tena gaga mosesy hoe izy ny afantatra aty atany efitra aty ry mosesy io moa soratana fotsiny hoe inty fa tia anateneko anao faterana tamin'izany ary ny feo reny tamin'izany tsy feo an'olombelona ry mosesy de hoy izy intia ary izy aza manakaiky aty esory ny kaponao amin'ny tongotrao fa tany masy no hijanonanao io ny fionana voalohany Andriamanitra sy Mosesy tao arinan'ny antsona ianaran'ny Mosesy dia nampianarin'Andriamanitra akatosahady. Ny fiarahana amin'Andriamanitra ravana dia fankatoavana azy. Manontany foana amintsika fa maninona koa ary nasian'Andriamanitra mba manome sahetena ihany Andriamanitra dia maninona nasian'le voankazo iray eo afovoany sady tsy azo hohanina. Fa inona raha tsy nasiana ny fotsiny dia izay dia tsisy ninona. Zany ny fanontaniana tena mipetraka tao anatiko hatramin'izany mbola kely vao nahilalana an'izany tantara zany hoe misy sahetena dia misy ny rehetrarehetra dia misy hazo tsy azo hohanina fa maninona ary ny asiana hazo tsy azo hohanina nefa ny hazo tsy azo hohaniny mihitsy no ezahan'ny olona hohanina satria misy an'le teny hoe tsy azo. Raha misy yaourt be dia be anaty frigonao dia tena hoe le yaourt misy sarony menamena tsy azo hohanina fa mi mampitehinana anao iny fa menininy tsy azo hohanina. Fa ny tena marina ny nasian'Andriamanitra satria tian'Andriamanitra isy ny fankatoavana. Ary ny tahapakatoavantsika an'Andriamanitra dia fantatr'Andriamanitra fa ray ao anatin'ny arivo. Andriamanitra tsy miteny hoe misy hazo ray sy arivo ndray ihany ny azonareo hohanina. Tandremo mihinana an'ireo arivo ambon'ireo tsy vitantsika izany. Fozy Andriamanitra mireo misy hazo arivo nisany fa ny anankiray amin'ireo leo afovoany tsy azo hohanina. Fa mbola tsy afaka ekzama ihany tsika. Mbola tsy afaka ekzama ihany tsika tao anatin'izany. Teto ny fionana voalohany tao aorianan'ny antso dia nasiana anankiroa. Zany ny atao hoe Jehova. Tsy misy firampirarahana aloha fa tonga dia raisiny ny toerany. Azonareo? Tonga dia napetraky Jehova hoe mila hajaina izy izay teneniny dia tokony atao, tsy maintsy atao. Aza manakaiky ety esoriny ny kapanao amin'ny tongotrao fa tany masina io ejanao io. Isika reto dia natsoan'Andriamanitra hakato. Aza mbola mainka hoe natsoan'Andriamanitra ho tahina, natsoan'Andriamanitra ho sitranina, natsoan'Andriamanitra ho vahana olana, natsoan'Andriamanitra mba hakato. Ary zay Jehova zay. Na tianiza na tsy tianiza, zay Jehova ny fionana voalohany fotsiny. Mbola tsy fantany kory, tsy fantatry Mosesy kory izy io. Fa autorité aloha ny nataon'Andriamanitra fantany. Ny anarana mbola hoy izy Jehova ao aoriana za mifantatrao, fa mila fantatrao aloha hoe iza, za no za. Alleluia. Esoriny kapanao fa nareo no iza no za no za. Ohatra hoe baikobaiko be, ie. Esoriny kapa. Alleluia. Zany nge ny Jehovatsika io revana. Jehova lehibe io Andriamanitra lehibe io. Ary mila katoavina io.
isory ny kapa aza manakaiky ity de ho koa izy izano andriamanitry ny razanao de andriamanitry abrahama sy andriamanitry isaka ary andriamanitry jakobo teny amin'ny mosesy izy hoe tsy voandroany izy ny andriamanitra ary teny amin'ny mosesy izy hoe za mbola natonga anao ohatran'io nitahiko ny razanao nasaiko nanalakapa ny razanao de nanala nasaiko nanakaiky tety ny razanao de natonga anao mbola velona tahaka n'io androany de nitahiko ny razanao satria naninona nakatoza ny teneno zany andriamanitry ny razanao. Halleloia. Fahefana nge zany fa neno am'izay mosesy ka le andriamanitra koa tsy haijereny de ny saritava mosesy fa natahotra hijeren'andriamanitra zany mahatonga ny nareo io le teny io hoe natahotra hijeren'andriamanitra izy zany mahatonga atsika tsy mivavaka amin'ny sampy tsy mivavaka amina sary vongana be deabe ny olona ao anaty fiangonana de misy sary azo fijaliana de misy sarina lehilahy mifantsika de eo amin'iny no mivavaka sady mangata raisina reny sary lehilahy mangamanga maso lava volo misy volombavy iny a de ohatry ny tsara fanahy be iny a de eo amin'ny lony iny tsika no mivavaka Jesosy io fandalo aty be nge zay le sary eo amin'ny rindrina fa izy no miteny anao fa iny Jesosy. Raha Jesosy io tsy vitanao no mijery an'io, raha andriamanitra io tsy vitanao no mijery an'io, fa raha mbola azonao jerena ohatry zao zany de sary vongana iny, sary olona iny, sarina voaka tany amin'ny imprimerie iny. Alleluia. Tsika tsy mivavaka amin'ny sary na rehefa manao zavatra aza sina aza manao aza monsieur basé amina sary amina zavatra fa Jehovah Andriamanitra tsy zany. Ary niza tao amin'ny baiboly mbola tsy nisy samy mifanatrika tava tsara tena nahita mihitsy hoe zao ny endriky Jehovah, fotsy hoditra, bebe sofina, matsokotsokorina, misy volombava, mangamanga ny masony, tsy mbola nisy na vita tena nahita mivantana ka nanoratra nanao dessin ny dessiné ny sarin'Andriamanitra na ny sarin'i Jesosy. Fa zay rehetra nijery azy de nikohaka tamin'ny tany. Zay rehetra de vao mahita le mamirapiratra fotsiny de lamvo tamin'ny tany. Eo ry Mosesy natahotra de tsy nety nijery de ny sary tavo. Izy ary namoaka sary ny lehilahy mangamanga maso kely iny. Tsisy olombelona namorona andreo. Ary hoy Jehovah namoahan'Andriamanitra secret Mosesy. Ary hoy Jehovah efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egypta. Ary efa reko ny fitarainany noho ny ataon'ny mpampiasa azy. Eny, fantatry ny alahelo. Entin'Andriamanitra namporofona Mosesy fa eo ry zareo no miresaka. Oreva zany lavitra be any Egypta zany. Alleluia. Oreva zany ry havana de mifanalavitra be amin'ny Egypta. Fa mahavarina ozy izy Jehovah hoe reko. Amen. Resina rano kely fa somary maina kely ny tenda. Alleluia. Porofony Jehovah tamin'ny Mosesy efa hitako ny fahorian'ny oloko. Nefa firy andro, firy volana Mosesy nandeha nitsoka avy any. Lavitra. Fa Jehovah teny hitako ny fahorian'ny oloko any Egypta. Nilanelan'izany tendrombohitra Oreba sy Egypta zany raha amizontsika miteny zao, raha mandeha tomobile de 900 km aloany. Latsaka kely 1000 km lalana tomobile. Raha volodra zao zany mety
mety latsaka an'izany mety any amin'ny 600 kilometre any na 700 any amin'ny 1000 kilometatra tonga dia naseho an'Andriamanitra Mosesy ny heriny hitako izy any amin'ny 1000 kilometre. Halleloja. Reko any amin'ny 1000 kilometre. Anay tolotentsika rehefa dia ny sofiny tsy lalitalovana fa mahare, izy tsy pahana fa mahita. Halleloja. Ary tena gaga Mosesy satria izao zay mihitsy ny zavatra mitranga any. Zay mihitsy ny zavatra mitranga any. Tsy nisy ny tantara tamin'i Jehova fa Jehova mihitsy ny mahita. Hitako ny fahorian'ny oloko any amin'izao tsika miteny zao misy écran hitan'Andriamanitra ny mitranga azy. Izy miresaka amin'ny Mosesy fa ny masony koa mahita ny any Egypte dia hitany fahorian'ny olona. Miresaka amin'ny Mosesy izy manontany Mosesy intya fa izy ianao fa ny sofiny koa mare olona mivavaka any Egypte. Jehova ory loatra izay Jehova. Aiza ianao Jehova? Ndry ory ange zay Jehova. Vonjeo zay Jehova. Halleluja. Zany ny Jehova tantaraiko aminao androany. Mahita ny fandarana eto izy. Maheno ny zavatra teneniko eto izy. Maheno ny zavatra voarainao any an-trano any izy. Ao atokantrano zao anao mety eo ambony fandrina ianao sady mijery fandarana no mba miteny mba roviana ny anjarako. Mety ozy hoe tena mijaly ty ary tena anatiny ady a tena miteny anao androany fa hitan'Andriamanitra ianao io. Reny mety eo anaty akaiky ny vadinao nge ianao zao hoe afeninao ny vadinao fa tena mandalo ady nareo fa ifonao miteny io Jehova Andriamanitra mahitanao, maheno anao izy amin'izao fotoana zao. Ato amiko ato izy fa any aminao any koa izy mahita ny ataoko rehetra izy hatrany anatin'ny foko hatramin'ny volondohako vo isany fa tsy ambaka an'izany iny aminao. Hitany hatramin'ny zavatra anatin'ny tebotebo ny fonao mampitobotoboka ny fonao kely tsy ahitanao torio. Hitany zany amin'izao fotoana zao. Halleluja. Hitany zany. Aza teteny aminao azakivy misy mahita ianao. Aza malahelo fa misy mahare ianao. Amen. Zany ny antony ivavahantsika eto. Tsy mivavaka amin'ny sary vongana tsika na mivavavapoana fa raha mivavaka tsika eto dia misy mahare. Raha miantso tsika eto dia misy mahare. Raha miteny tsika eto dia misy mahare. Ny hetsika ataotsika misy mahita. Ny fahoritsika hitany. Ny fangirifiritsika tsapany. Halleluja. Mampahery anao androany. Tsy mila mamoa varavarankely kory ianao hoe mba te ho hitan'i Jehova fa hitany hatrany anatin'ny tosi-dranao any ny fitebitebenao. Misy olona eto amin'izao fotoana mety miakatra mihitsy ny tension noho ny azy. Hitan'Andriamanitra, fantatr'Andriamanitra hatramin'ny tensionao amin'izao fotoana zao hoe firy ny tensionao 23, 21 na izy hoe niakatra 24 ny tensionko fa tsy naninona nanao vizitany amin'ny vizitany am-piasana. Enjana be zany a manao vizity any am-piasana zay le vizity périodique reny am-piasana moa dia manao tsy maintsy manao vizity dia tonga atao dia mijereny le dokotera rehetra be izy dia mijereny le tensiomètre dia lasa izy nandeha dia solony tensiomètre avao. Lasa le izy naka fahatelony matory hoe ianao izy izy dia mipetra tsara mihitsy. Alao to tsy lany mihitsy ianao matory tsara mihitsy ianao. Aloha zany dia ndekely dia matory kely ianao. Tsy apaindray orangaty io izy izy a ianao tika izy izy olona seky maty mitady ho fatingenao izy izy kely fonao izy izy ianao tonga ianao dia mitsipaka dia tonga ianao tapaka ladra 24 izy izy tension anao. Zany efa mihitsy tsy mahatsapany eo fiainako mihitsy hoe manao inona zany. Tonga dia zao ianao nanao makany amin'ny dokotera. Fa hitan'i Jehova Andriamanitra tension keo tamin'izany. Ary ny hatramin'izao hitany. Misy fotoana asena mitsapa tension isaky ny fo fa tsy adiniko foana. Fa so hoe opera tamin'Andriamanitra zany. Halleluja.
hitako kosa izy ny fahorian'ny oloko, ary i fahoriana hitany io hitany hatramin'ny atsipiriany isaky ny olona tsirairay avy. Zany Jehovah zany. Alleloia. Ary reko ny fitarainany noho ny ataony ny mpampiasa azy, hitany koa ny mpampiasa azy, hitany ny fampahoriana rehetrarehetra. Fantatr'Andriamanitra io zavatra lalovanao io a. Korazy, azakivy. Fa fotoana androany, ionanao aminy eo anoloany ny roa imemy. Amen. Io fionana io atonga an'Andriamanitra andray an-tanana ny fiainan'ny zanak'Israely satria hitany loatra fa misy tsy milamina. Hitan'Andriamanitra io fiainanao io misy tsy milamina e. Tsy jambaka io Jehovah io e. Mahita nge io Jehovah io e. Hitany nge hatramin'ny etaetanao matonga anao te hiany vavaka sy tolo teny io e. Fantany io. Ary za samy teny anao fa tsy ameranao irery anatin'izao izy. Alleluia. Fantatro ny alahelo noho izy. Ary tia ny teny mahafaly toy sy teny mahafaly beko anao androany. Dia hoy ny ten'Andriamanitra. Dia nidina izy. Azafady. Dia nidina aho izao. Hamonjy azy amin'ny tanany Egyptianina ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany zany. Dia ho any amin'ny tany sosy malalaka, dia ho any amin'izay tany tondra dronono sy tantely, any amin'ny tan'ny Kananita sy ny Hetita sy ny Amorita sy ny Perizita sy ny Vita ary ny Jebosita. Averiko ilay vakina ilay izy. Hoy ten'Andriamanitra. Alleluia. Ny dokotera ireny ndraiky anakira tension nahitany tension fita amin'izay. Nefa za dia io tsy hitako nanino. Saotra ny Jehovah teo tanany haiko. Dia hoy izy ilay dokotera tamiko. Miasa saina be nge anao. Ao a. Tsy ampy torimaso. Tsy dia ampo a. Dia nitodika tany amin'ny fandarana ny saiko. Ary ty fandarana ty mampiakatra tension a. Alleluia. Tsy ampy torimaso ianao, tsy ampy torimaso matetika ianao izy e. Dia mba namary araka ny teny Jesosy zay voalazanao. Inona moa avana ny mba hoady tsy haiko. Indraindray ihany aho misy ohatrany tamin'ny herinandro narana ny zanako. Fa ny ankabetsahan'ny androko dia miaro toreto. Halleluia. Ary raha miaro toreto ny mbola hahafaty aho noho ny tension miakatra dia fantatrareo ny toerana lehako fa aza mitomany ahy. Halleluia. Amen. Moa misy zava-dehibe noho ny aina mba hoy Jehovah. Hoy ny ten'Andriamanitra averiko ilay teny teo. Dia efa nidina zany a, tsy hoe mbola vao hiomana ny hidina, fa efa nidina zany a, efa tena nidina, efa vita iny, efa vita ny fidinana. Alleluia. Eto zany ilaza aminao démarche, ilaza aminao tsy démarche zany fa etapy, ilaza aminao dingana, mahafinaritra be dia be hafa. Dia nidina Jehovah. Inona ny ataony Jehovah hidina io? Nidina teo. Hamonjy, manana programme amin'izay ny Jehovah rehefa nidina izy aloha, nefa tongotra ambian-dakana, efa zavatra efa vita ny fidinany, ary izy tsy midikidina foana zany. Nidina aho izy. Dia aninona aho izy? Hamonjy. Tsy androany araka tena raha-bavanyana maheso hoe ny famonjena tsy eo eo. Fa mandrasy ianao. Fizy efa nidina. Ary manana programme izy ny hamonjy. Ny antsika zao manana programme hoe hiasa rapitso. Fa mbola tsy lasa ny asa tsika. Fositsika hoe rapitso andeha hiasa. Halleluia. Ozy nidina zao. Hamonjy azy amin'ny tanany Egyptoka dia efa fatany hatramin'ny toerana leha sy ny toerana misy azy sy ny tanany izy ny mamatotra azy. Précis tsara Andriamanitra. Tsy ny teny andeha hamonjy azy amin'izay fahavalo mitazotazona azy, izy atao le ary zao ny fahavalony ihany. Ahafantatra Andriamanitra mihitsy Egyptianina mitazona azy. Efa nijeren'Andriamanitra koa reo. Jehovah nresahantsika eto ry havana. Tsika tsy miresaka nizaniza, tsy miresaka sampy tsika, tsy miresaka Andriamanitra avy tsika. Fa Jehovah niresahantsika eto. Ary efa miresaka eto Jehovah tsika dia mieritreritra zavatra hafa leta be mihitsy. Tsy ny Israely rery ny hainy ny fitarainany. Tsy ny Israely rery no
fantany ny alahelony a fa hitany hatramin'ny ny tanana mitazona azy. Alleloia. Hoe tanana Egyptianina io ary tena mampahory azy io. Dia anala azy amonjy azy amin'ny tanana Egyptianina. Fanalana azy amin'ny tanana Egyptianina tsy problème, tsy nijanona ela teo akory Jehova. Tanao ohatry ny dingana rehetrarehetra fotsiny nidina zao dia amonjy azy amin'ny tanana Egyptianina. Vita zay iny zany tsisy dikany iny dia hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany zany a hoany io ny ohatry ny dingana lavalava hoany. Hitanao le fomba fitantara nidina zao a amonjy azy afaka amin'ny tanana Egyptianina fotoana foy iny ary hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany zany. Io ohatrenao mihitsy hitanao mihitsy zavatra lavalava dingana lavalava dia 40 taona. Alleloia. Dia hoany amin'ny tany zay sosy malalaka, dia hoany amin'ny tany tondra dronono sy tantely. Fantany hatramin'ny programa tena matipaika io a. Programa matipaika tsy mandehandeha fotsiny hoe mitsatotsatoka fotsiny na mandeha anjambany a, fa hoany mipetrapetraka Jehova ho ahy io. Petrapetraka hatramin'ny toerana le a laran'olalovana ny zavatra ho fantanina any amin'ny tany tondra dronono sy tantely hatramin'ny tompon'ireo tanyreo ary notantareny koa. Dia any amin'ny tanin'ny Kananita sy ny Hetita sy ny Amorita sy ny Perizita sy ny Vita ary ny Jebosita. Oly raha lavitoro teny zay nitahita rehetra e, ka mbe izy amaky andreo. Tonga dia any amin'ny tanin'ny hitahita rehetrarehetra e, Kananita zay hitahita rehetrarehetra zany ala. Lava loatra ilay Kananita sy Hetita sy Amorita sy Perizita sy Vita sy Jebosita. Tonga dia any amin'ny tanin'ny hitahita rehetra any. Dia tonga dia efa fantatrao zany ireo hitahita rehetrarehetra ireo tokoa. Fanafohezan-tena zany. Anala azy any Jehova. Ary ankehitriny indro fitarana zanaka Israely efa mby ato amiko ary efa hitako ny fahoriana sy ampahoriana Egyptiana azy. Koa avy ankehitriny ianao irahako ho any amin'ny Farao hitorana zanaka Israely oloko hivoaka any Egypta. Zany hoe zao zany ny planin'Andriamanitra efa ao daholo. Ohatrany hoe tsika zany zao manana projet dia efa vita amin'ny boky mihitsy ny projet atsika, fa ny tsy démarrer le projet vola. Inona tianao manana projet sa manam-bola? Inona tianareo manana projet aloha dia miandry vola sa manam-bola dia mitady projet? Fa raha zay zany zao ohatr'izay ny projet efa vitanao mipetrapetraka daholo mihitsy ny projet vitanao hatramin'ny planina ny zavarehetra. Pozy amin'izay ianao vola sisa ny tsisy. Jehova mba ohatry zany koa. Le plan, ny planina rehetra, ny programa rehetra efa vita. Zaho famotinana tozy mety misy amin'ny teo dia tena misy amin'ny hitahita rehetra. Marina mihitsy za satria famotinana io. Dia ny programa rehetra vitan'Andriamanitra hatramin'ny dinany a, hatramin'ny nahenony a, sy nahitany a, sy ny ao am-pony, dia ny analan'ireo a, dia nitondran'ireo a, dia nitondra azy any amin'ny tany. Vita. Fa zavatra ray sisa ny ilasan'Andriamanitra, izy ary miravo nitondran'ireo satria mila misy mitondra ireo. Alleluia. Misy programa be tabe a tian'Andriamanitra atao fa miandry olona izy hanatanterahany an'izany. Sao dia mba hainao zany. Io fijoroana vavolombelona io a, ny mahatonga antsika afaka mijoro vavolombelona dia nisy fiaraha-miasa. Andriamanitra nanana zavatra fa ianao nanaiky hisehoan'ilay zavatra. Ianao nanaiky ho vavolombelona hiteny fa nisy ilay zavatra. Misy fijoroana vavolombelona be tokony hipoapoaka any fa mbola tsy hitan'Andriamanitra ilay olona anehoanan'ilay voninahitra dia tonga fijoroana vavolombelona tonga dia fa alleluia, mety ianao zany. Za kosa ohatra ny Suzel, vola aloha vao projet. Rehefa eo ny vola, misy projet ho azy. Fa ny Jehova projet aloha dia nitady olona izy. Fa ianao izy mba irahako. Alleluia. Ary havana. Ny famonjen'Andriamanitra anao efa vita e.
ny fanovan'andriamanitra ny fiainanao efa vita fa miandro mpiara-miasa izy sisa natateraka azy dia ianao ihany zany. Ianao ihany nge no taratasy, ianao ihany nge ny tableau ozy le fomba fiteny zay isika izao dia tableau tsaiko nareo raha mba misy oatra nafa za de tena anisan'ny olona mba makafia taloha fanaovana sary dia za tena dessinateur mihitsy taloha sady mpandoko peintre taloha fa ny fialam-boliko zany manao reny peinture reny dia zay mandeha mividy an'ireny le toile reny mbola tsisy ninona dia miaraka amin'ny loko rehetra-karazany dia io taratasy fotsy na io toile fotsy tsy misy ninona io ianao no manisy zavatra io. Mba ohatr'izany any Andriamanitra reny tableau lafo vidy be jerena any anaty musée reny taratasy tsotra fotsiny teo tamin'ny voalohany fa natonga azy lasa lafo vidy sy be mpijery le zavatra nisoratan'le olona teo amin'izay le sary natao teo ary dia mandinika ny olona rehefa mijery tableau reny dia mahita olona tena hoe io izy eo amin'le tableau reny ela be izy io. Ianao nefa le olona mbola tsy mahalala mijery ohatr'izao dia tsisy inona jereo koa hoe inona koa ary sary ratsy be eo fa ny olona tena mandinika satria ao anatin'io misy tantara ao, ao anatin'io misy hevitra ao anatin'io misy fihetsem-po ao anatin'io misy hafatra. Rehefa mijery tableau mandinika tableau tsika. Andriamanitra efa te-hanao sary hosodoko fa miandro tableau izy. Ianao ny tableau. Alleluia. I Mosesy zao ny tableau eto. Ianao nge hojery tian'Andriamanitra hojeren'ny olona feno asa tanan'Andriamanitra ianao mijerenao ny olona toy ny olona velona misy Andriamanitra. Halleluia. Mba tianao hoe zany ravana hoe mijery anao sy ny fiainanao fotsiny ny olona mijery ny tokantranonao ny olona dia mihaiko male tena misy Andriamanitra. Halleluia. Zay programan'Andriamanitra. Programa vita matipaika. Programa vita matipaika. Fa miandro olona ampiasaina sisa Jehova. Halleluia. Miandro olona ampiasaina sisa Jehova. Hoy Mosesy taminy. Ianao izy Andriamanitra ilako. Io Mosesy taminy. Iza moa no akany amin'ny Farao sy hitondra ny zanak'Israely hivoaka avy any Egypte? Marina ny tenin'ny Farao. Satria Farao nge marina ny tenin'ny Mosesy. Mosesy nge tany no nitsoka. Tsy zakan'ny Mosesy nge ny tany. Ary natahorana Mosesy matoa hitsoahana zany dia atahorana. Ozy izy Mosesy iza moa ty za zao ve no hoany to Jehova ianao fa zao mahasamihafa azy ianao fa za mombanao. Halleluia. Ane za aminao. Ane Mosesy zany raha tsy Mosesy fa Jehova ao anatin'ny Mosesy. Ianao io olona spesialy ianao ary olona tena mahavita zavatra be tena tsy takatry ny saina ianao raha ao aminao Jehova. Mahavitatsika tsy mahavita ninina satria mbola tsy mombantsika Jehova, tsy mombantsika Jehova. Fa ianao io olona spesialy tena ikoizana ianao io. Sady olona miavaka ianao ny olona ikoizana. Aza manaiky tenen'ny olona zany ianao tsinitsinina ianao ve dia tsy mahay na inona na inona. Tena raha Jehova ny momba anao. Mosesy ary resaka amin'ny Farao iverina any amin'ny tanin'ny Farao mba ahoana moravana zany hoe iverina ianao avy nisy problème tany ianao dia iverina ho any ianao. Jerenareo tsara io tantara io misy fotoana Jehova mambadibadika eo miteny amin'ny Mosesy efa natao hatry ny Mosesy ho any amin'ny iverina any Egypte. Toy izy Andriamanitra mandehana fefa maty avokoa ireo olona natahoranao. Mosesy iverina tany ireo olona rehetra natahorany efa maty avokoa. Zany nalamin'Andriamanitra ny programa sy ny dian'ny Mosesy. Misy fotoana ianao averin'Andriamanitra iverina eo amin'ny tany nalavonao. Ny alehanao any tsy ho lavintsony fa ny alehanao any ampiseho amin'ny olona fa avy niona tamin'i Jehova ianao. Halleluia. Misy tao anatin'ny problème misy fotoana dia nitsoaka ny alan'i Madagasikara.
misy toerana anankiray zay nalehako atanaty problème dia variana rehefa tonga tany amin'ny toerana io izy nareo fa reo olona rehetrarehetra nisy problème tany Madagasikara reo ao ny nangalatra vola be nantondra volan'ny mpianatra ny tsoka ao ny nanao mpanao politika dia nanao afera maizina tamin'ny andron'izay fitondrana teo dia matahotra nitsy hikahatra any Madagasikara dia mitsokany amin'ny toerana daholo rehefa tonga any dia mifankahitany daholo aza manontany reo aiza le toerana fa reny olona ambony nisy fanganam-panjakana nisy ato ohatra nisy ady resaka politika dia re olona nalaza be taloha hitanao mpiseho tele reny tsy hitantsony lasa izy reny any tafahona tamin'ilay tany zany hoe olona rehetrarehetra mitsoka rehetrarehetra problème dia mifoanenany amin'ny toerana io daholo za koa mba tany tamin'izany fa iza kosa tsy navelan'Andriamanitra nyjanona tany forcen'Andriamanitra nandeha seka lasa 4 tany aho tena seka lasa 4 entana tetỳ ampelantanako ny namidy nafariko natao sakafo tany tamin'izany oza hoe raha samy 4 ihany alao 4 any an-tanàna mbola any ny fianakaviana any ny mivady alleloia mafinge zany mabetsaka ny zavatra niainana ry havana mbola tsy ary voatantaranareo fa Mosesy mataka zany mafy zany iverina any Madagasikara zany hoe ianao efa nitsoka nitrosan'olona iverina ianao hoe Jehova tsy zao mihitsy ny tiako ahafahanao mitrosa ndao miverina zany koa Mosesy i Mosesy zay nitsoka avy tary no averin'Andriamanitra andeha hoany ary tsy hoany fona fa hoany iteny hoe andao avohay ny oloko etoko ny oloko Jehozy Mosesy avy avitan'izany dia Jehova vie ombanao tokoa halleloia ianao io anomboka androany hivavaka ho anao ary ny tontolo teny ty mba Jehova koa ane no ombanao misy fotoana misy toerana na toerana tsy tianao hidirana olona tsy sahanao hifanenana tsondry fa Jehova hiteny aminao ndany ianao miverinany fa zao za mombanao ozy Jehova mantsy Mosesy efa maty daholo ny olona natahoranao tany ao ihany zay an'izay raha misy amba aminareo mamaky an'io teny io ao arindrinao fa tsisy fotoana moa tsy tadidika izy amin'ireo verset izy fa ao arindrinao manome toky an'ny Mosesy mihitsy Andriamanitra endana fa efa maty ny olona natahoranao tanao amin'izany Jehova any izy mamona izy eto fa afaka mamono izy any izy eto fa maheno izy any izy eto zany Jehova toriko aminao ary Jehova io rehefa tsona sy tarainana io ohatra mety mody mbola tsy tonga ny zanak'Israely zao ary miteny tena angamba Jehova tsy meno antsika tsony nefa Jehova ry manao inona ny orena efa mitady olona andeha amaly vavaka ianao aza matahotra ianao manivavaka io mety izy hoe aiza ihany ny valimbavaka fa tsy fantatrao amin'ny fotoana hitenanao hoe aiza ihany ny valimbavaka efa miresaka amin'ny anjely Jehova hoe araka nira tindra Alain asan'ny apôstôly miaka midina ny anjely alleloia raha sy nasironao zany raha Alain dia raha miaka midina satria tia misy midina leo any anjely kasi miakatra sy midina leo any tiny niriny tindra rehefa mandeha iny dia mba atsarovantsika raha Alain raha asan'ny apôstôly dia sika zay raha miakatra sy midina alleloia da iny tompotsika rehetrarehetra ianao aty mieritreritra aiza ary zao Jehova aiza efa mitady an'le olona ho irahana ny vahaolana efa eo fa ny anjely irahana hitondra le vahaolana sisa anjely alleloia i Jehova iny ravana rehefa tenateneniko anareo Jehova Andriamanitra io tsy mafoy antsika miantso elabe zany ao amin'ny etsika je ten'Andriamanitra Hosea
Océan toko fahaenina. Océan toko fahaenina andininy voalohany manao hoe andeha hiverina amin'ny Jehova isika fa izy no mamira viry, izy ihany koa no asitrana antsika. Izy no namely dia izy ihany koa no ameny ferintsika. Zay Jehova. Andininy faharoa mba mareo amin'ny baibolinao ty ary rehefa afaka indroandro dia ho velominy indray isika ary amin'ny andro fahatelo dia atsangana ho velona eo anatrehany isika. Tanao zany teny zany za mino raha ny kapasite sy ny fitiavan'Andriamanitra an' Jesosy dia tanteraka tamin'i Jesosy io teny io. Ny voalazan'ny tena Andriamanitra dia hitsangana maty amin'ny andro fahatelo. Eto dia teny tena Andriamanitra afaka androandro dia ho velominy indray isika ary amin'ny andro fahatelo dia atsangana ho velona. Zany hoe Andriamanitra tsy mampitsangana maty fa olona efa ny velominy aloha. Halleloja. Mba azo atsaina amin'izany ve ravina ny fahalehibiazana sy ny fitiavan'Andriamanitra tsy mahandry ny andro fahatelo zany Andriamanitra efa ny velominy aloha. Iny ianao mitsangana amin'ny maty iny zany olona efa velona avokoa. Halleloja. Satria ianao mitsangana iny mbola misy lalana raha tsy mandeha tampo, mbola maso ila, mbola tsy mahita na mbola raiky delo. Ianao mitsangana zany efa tena amin'le tena izy. Halleloja. Exodus toko fahaefatra andiny fahatsimy ambin'ny folo misaotra andrana Babilina. Io ary Jehova tamin'i Mosesy tamin'ny Midianina mandehana miverina any Egypta fa maty ny olona rehetra izay nitadiny ianao. Misaotra ny linatsika. Halleloja. Mankasitraka lina, mankasitraka koa tojo. Halleloja. Io le verset teny taminareo tao. Tanareo misy fotoantsika matahotra ny verina dia inona nataony Jehova tsy tamin'ny volan'ilaka tantilo ny teny hoe maty fa rehefa hitan'ny salasala sy ny fantatr'Andriamanitra ny tahotra Mosesy andeha hoany dia vonoiny le olona ireo. Maty daholo ny olona rehetra izay nitadiny ianao. Halleloja. Ianao tsy maty nefa ny ianao no tediavina satria nahoana? Satria tahiny Jehova ianao. Azangala amin'ny Jehova. Amen. Saotra anareo menatata amin'ny mitondra ny verset iny. Saotra indrindra. Dia ho irahana amin'izay. Tena amintsika nijanona teo teo amin'ilay hoe tamin'ny andro faharoa. Tanareo nidin'Andriamanitra. Tsy maintsy nidina aloha Andriamanitra. Fa ny fidinan'Andriamanitra efa nihaino sahady izy. Andriamanitra nidina io zany efa Andriamanitra anao zavatra amin'izay. Tsy Andriamanitra mbola mihaino vavaka fa nidina ary efa hetsika. Ao aorianan'ny fidinan'Andriamanitra io dia efa hetsika. Mandeha makaiza tao amin'izay? Mandeha makany amin'ny fahafahana. Hetsiky ny eksodosy, hetsiky ny fialana, hetsiky ny fahafahana. Efa mivavaka zany no rehefa mbola voafatotra sy voatanja dia tena hoe Jehova mba eksodosy moa zahay. Mba ataovy eksodosy moa zahay. Mba omeo eksodosy moa zany Jehova. Halleloja. Mba omeo fahafahana Jehova. Zay ny eksodosy. Riavana. Jehova tsy andry ny andro fahatelo zany vao anangana anao. Iandry ny andro fahatelo izy anangana anao fa any amin'ny andro faharoa any ianao dia efa velominy. Zany hoe no mitsotsotra io efa tsy maty intsony aloha ianao. Zany ke ravana amin'ny mahafinaritra an'Andriamanitra. Ny fotoana voalohany ionantsika amin'Andriamanitra ianao mivavaka io. Ianao mieritreritra mbola tsisy valim-bavaka tonga. Fa ao anatinao efa miasa ny herin'Andriamanitra hitondra anao any amin'ilay valim-bavaka mampiorakoraka anao. Ary zany no tsy tokony hataitratsika. Ny zavatra tokony ataontsika fotsiny dia ataontsika izay hahatonga antsika. Ile teny io any amin'ilay Osea teny toy ihany hoe ary rehefa afaka indroandro dia ho velominy indray isika ary amin'ny andro fahatelo dia atsangana ho velona eo anatrehana isika. Dia aoka halala aoka hiezaka halala amin'ny Jehova isika. Matoky toy ny maraina ny fiposahany fa ho avy amintsika toy ny rano mirona mivadravatra izy
sy tony farahorana izay mahavotony tany hitanareo. Ndao hiezaka lalan'i Jehovah zany hoe misy hetsika tokony ataonao fa Andriamanitra efa nanao ny hetsika ary ianao tsy maintsy tafavoaka. Ny zanak'Israely tsy maintsy tonga any amin'ny tany tondra dronosy tantely satria Jehovah nidina. Ny toyan'ny Jehovah nidina io dia ireo dingana rehetra nylazaina tamintsika teo hoe areko ny fitarainany fa nidina zao halleloia. Amonjy azy amin'ny tanany Egyptianina dia tondra azy hiakatra hiala amin'izany tany zany ho any amin'ny tany sosy malalaka ho any amin'ny tany tondra dronosy tantely. Amen. Mahafinaritra be ilay teny eto midingantsika satria efa lasa ihany ny fotoanantsika. Somary nihitatra kely ato anaty zay tiako loatra manambara ny fahalebiazan'Andriamanitra. Nisy fantaninana mahafinaritra be tenenin'i Mosesy. Hozy izy Mosesy hoe raha ohatra izy za tonga any dia hozy zanak'Israely hoe Andriamanitra ny razanareo, hozy hoe Andriamanitra ny razanareo fa nairaka ao aty aminareo ary anao amiko kosa izy hoe izy moa ny anarany dia hoanao ny avaliko azy. Andiny 7:20 dia hoe Andriamanitra tamin'i Mosesy izaho izay izy hatr'izay ka ho mandrakizay. Ary koa izy izao no lazaiko amin'ny zanak'Israely izaho izay izy nefa nairaka anareo ho aty aminareo. Hitanareo zany tenin'Andriamanitra zany milaza hoe izaho izay efa izy efa hatramin'izay ka ho mandrakizay. Dia tehiteny Andriamanitra hoe teny fotsiny izy fa le tsy misy to azy. Amen. Le tsy misy avitoviny azy za le izy. I Jehovah, i Jesosy rehefa tonga dia teny tany dia izy no Mesia, i mahagaga, i Manoela, mifaritana mihitsy. Jehovah tsy mila faritana. Za fotsiny misy ozy izy. Za le efa izy hatr'izay dia mbola le izy mandrakizay. Halleloia. Ry havana. Lehibe zany fanambarana zany. Tena fotsiny olona ozy izy. Fa rehefa maheva fotsiny hoe zany efa izy hatramin'izay dia mandrakizay, tsy misy ohatrana, tsy nisy Andriamanitra ray tokana ny efa nisy hatr'izay ka mandrakizay. Ny Andriamanitra rehetrarehetra reo vavan'olo ireo taty aoriana daholo reo vao nisy. Ny Andriamanitsika rery no efa izy hatr'izay dia mbola ho mandrakizay. Halleloia. Tsy ny teny anarana Jehovah raha tsy tany aoriana, teny fotsiny hoe za le izy. Fa Andriamanitra alefa any amin'ny any ambadika any. Sao tsika jery Exodosy 4:4. Azy vady Exodosy 4:4. Exodosy 4:4 dia ny fahatelo hoy ny ten'Andriamanitra. Andiny faharoa. Exodosy 4:4 dia ny faharoa. Ary Andriamanitra ny teny tamin'ny Mosesy aminao hoe izany Jehovah. Ary tamin'ny anarako hoe Andriamanitra tsy to nisehoko tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Fa ny anarako hoe Jehovah kosa tsy mbola nahafantarany aho. Lasao amin'ny zanak'Israely izy hoe izany Jehovah ary hitondra anareo aho. Hatramin'izay zany Abrahama, Isaka, Jakoba dia rehefa nianao tamin'Andriamanitra dia fahafantarana Andriamanitra hoe Andriamanitra tsy to. Mbola tsy fantatry Abrahama zany Jehovah zany fa Andriamanitra tsy to nahafantarany azy. Hitan'Andriamanitra fa tsy ampy ny zanak'Israely hoe izany ho izy le hatr'izay ka hatramin'izay. Hozy Jehovah lao amin'izay azy tsika ho anarana ary dia fantary manomboka izao fa zany Jehovah. Halleloia. Za no Jehovah. Iza no tsy to zany za. Halleloia. Aza koa tenanao androany. Tsy fantatro izay nafantaranao an'izany Andriamanitra zany talohan'ny nanarahanao an'ity fandarany ity. Fa za miteny anao tonga ny fotoana ahafantaranao iza moa i Jehovah ivavahady. Izy io Andriamanitra ivavahaditsika isan'andro. Iza io Andriamanitra iekina antsika isan'andro. Iza io Andriamanitra mamonjy sy manafaka antsika isan'andro. Iza io Andriamanitra manome antsika ny hanina sahaza ho antsika isan'andro mahatonga ny fiainantsika mbola ohatr'izao. Iza. Ary teo ndrava ny asa dia nalay natao ampiasana teo rehefa ndrava ny asa. Dia miara-mivoaka tamin'ny tômôbila izay mivady dia iny nisy mpiara-miasana nihetsika. Mba niangavy aterina any amin'ny gare. Aho izy tsy mitondra tômôbila intsony aho izy izao fa lafo be.
lafo be ny carburant, lafo be ny za ko tratrany lamondy aty aminay ma tsy feno radara raha tsy mitany aloha zay tratrany lamondy foana ianao dia miazakazaka mandeha manenjika train ozy izy mora be mba 5 € mandeha train dia zao ny any zavatra mba za voandrany dia misy mahakasika kely fokoany za ko nge afaka mividy bisikileta satria tia mitangina bisikileta na teo tamin'izay mifindra trano teo dia nomeko olona daholo ny bisikileta ko tato nanana bisikileta telo fa nomeko olona daholo sy namana nampampirehezo taty dia nomeko azy ny bisikileta fa nytiako lazainareo za ko afaka manoatra ny olona io mitsinjo ny ho avy fa za izy fa ahiana kozy ny dépense satria ny tobila dia mitombo be ny carburant tia ozy izy mizakazaka dia makeny amin'ny gara dia tonga any amin'ny gara mandeha tongotra mody dia 5 € eo fotsiny vola laniko isan'andro dia nandinika resaka izay mivady arahoantsika tsika mpitondra tomobile tsika mandeha araka ny tokony zay tokony ho izy ataotsika inona mahatonga ny fiainantsika ohatr'izany Jehova nge mahatonga ny fiainantsika ohatr'izany inona mahatonga antsika tsy taitra na iny kidona na iny kiatra Jehova Andriamanitra ary za miteny anao androany misy tononkira anankiray zay mahafinaritra be anahy hira miteny anglisy le izy ozy izy le tononkira hoe Andriamanitro rery anankiray fotsiny Andriamanitra tokana irery no mahavita an'izany dia mitantara zavatra be be zay iza moa izy mba nafiny zanany ho faty ho zay Andriamanitra tokan'izay ihany no mahavita an'izay iza moa izy mba namerana ho atsoina hoe namera azo atsoina hoe raiko zay Jehova Andriamanitra tokan'izay ihany ozy izy no izy iza moa izy mba niantso ana hoe zanany zay Andriamanitra tokan'izay ihany iza mba niantso ana hoe zanany io Andriamanitra izy Alleluia marina zany ranavavy Marie Charline Jesosy mihahy fiainantsika Jehova mihahy fiainantsika aloha tengenana any rehefa nomeny tomobila dia tengenana aloha aiza ny carburant Jehova jire Alleluia nga moa ravana dia tsika ny tsara karamandrindra amin'izy fa tsy nge ravana kampiasa madinika koa fa tsika dia zao Jehova momba atsika Alleluia tsika tsy mihazakazaka tsy mifarifitra zany tsika amin'ny fiainana satria maninona Jehova no momba atsika dia hitenanao androany ty ampairanao manao hoe io adinao io io olanao io io zavatra rehetra atrehanao io asa manana tahotra amin'io ianao fa misy Jehova Andriamanitra miara-mandeha aminao misy Jehova Andriamanitra miara-mandeha aminao io Jehova Andriamanitra niona tamin'ny Mosesy hanafaka ny zanak'Israely eo amin'ny tanana farak'izay tanana tena mafy lehilahy tena mafy fo ary tena tompon'ny fahefana any amin'ny Exodosy toko 15 ihany mantsy nanaonao foana hoy Farao Exodosy toko 15 dia Farao hoy Farao iza moa Jehova no ekeko izay fa iza moa Jehova no ekeko teny tsy fantatry Farao zany Jehova zany fa tena nahita izy avy eo ary hitako eto mihitsy ny Farao rehefa niletika tao anaty ranomasina ny kalesy sy miaramila sy ny soavaly teo izy ho ny teny fantatra ankehitriny Jehova Alleluia ny fahavalonao mety tsy mahafantatra ny Jehova dia mananao foana aminao fa ianao ankehitriny mahafantatra iza moa Jehova dia aza matahotra aza manahy fa izy ombanao ataovy izay hatonga an'Andriamanitra mombanao amin'izay rehetra ataonao fa rehefa mombanao Jehova Alleluia dia afaka ianao dia tafita ianao Andriamanitra ne mombantsika tsirairay avy aza manahy fa miaraka mandeha amina Andriamanitra farak'izay ngeza indrindra ianao Andriamanitra toran'ny Andriamanitra rehetra Jehova rery no ny tsara ny Andriamanitra rehetra tao amin'ny Baiboly ny tsarainy avokoa ny Andriamanitra ny Egyptianina tamin'ny aliny Pasika nitenenany fotsiny avy eny an-tendrombohitra izy miteny dia lavo ny fahavalo mainy tonga dia levona ny tendrombohitra miravona ny kitotoana miteny fotsiny Jehova
tsofony fotsiny ranomasina dia misaraka, teneniny fotsiny tafidrivotra dia mangina. Ny Jehovatsika rery no mahavitan'izany. Ny Jehovatsika rery no manana an'izany. Mahery ianao fa manan'Andriamanitra velona sy mahery isika. Aza kivikivy zany tsony manomboka eto. Zanak'Israely ary avana voafatotra 4 taona tao. Efa vita kadasitra titre borné amin'ny Farao. Fosy Jehova hoe moa afaka eny an-tanany mahery va ny sambotra. Fa rehefa Jehova manapaka, ny zanany fotsiny ary avana ny rahany Jesosy. Ony tena ratra, raha ny zanako nanapaka dia ho afaka tokoa ianareo, maika fa izy ray. Alleluia. Mampahery anao androany, tsisy tokony akivy anao, tsisy tokony hamperikerika antsika, fa manana ny Andriamanitra azo antoka indrindra amin'ny Andriamanitra isika. Ny fiarakodia mitondra ny filoha Amerikanina no fiarakodia sura indrindra eran-tany. Tena hoe tena na misy ilona ary midoboka aminy mbola tsy maty izy ao anatiny eo. Ao anatin'ny fiarakodian'ny filoha Amerikanina misy hatramina paosina rà efa mitovy sokajy amin'ny raha sanatrika maratra izy efa ao ny rà. Tsy mety vaky ny pneu, tsy mety vaky ny fitaratra. Na manao tonneau impiry dia fiarakodia tena monocoque, fiarakodia tena tsisy hoe vatany sisasika hisaraka, fa bolongany ray anankiray, ary tena milanja amina taonina maro satria amina vy tena mavesatra. Dia voalaza fa tsy misy fiarakodia tena sura ohatry ny fiarakodian'ny filoham-pirenena Amerikanina. Mandamy fotsiny fiarakodian'ny filoham-pirenena Amerikanina dia tsisy connexion téléphone olona rehetra. Misy brouilleur, misy an'ilay tonga dia atorona matso dia misy mifampiteny hoe iny atao indray. Vao mandalo ny filoham-pirenena Amerikanina dia tsisy connexion tsony ny téléphone olona rehetrarehetra ao, tsisy afaka mifandray zany. Fa za mbola miteny anao, mbola tsinitsinina zany. Fa za dia ianao manana ny tsara lavitra noho izany tsika. Andeha atory zao tsika rehefa avy eo, na dia torimaso tsika. Filoham-pirenena Amerikanina mety tsy voatifitry ny misile sy ny bomba sy ny bala. Afaka manofo ratsy iny rehefa avy eo raha atory. Ianao indray, isika, andeha atory tsika zao. Ny tranonay aty misy foana dinay manidy azy. Fa maro ny hoe tanàna milamo manontany aty aminay, rehefa misy olona mitany anay aty hoe very ny zavatra teo an-tokotany. Fa zay tsisy very eo. Ary zao andeha atory tsika rehefa avy eo. Mahafantatra fa hatramin'ny nofinao, hatramin'ny anatin'ny sainao ao, hatramin'ny subconscient atsika, voary io Andriamanitra io, tsy hanofo ratsy. Na dia nofo ratsy ary zany, miodiody eo, fa tsy mety tafiditra ao amintsika satria manino arovan'ny Jehovah'Andriamanitra isika. Na ny hita maso na ny tsy hita maso, na ny be na ny vitsy, arovan'ny Jehovah'Andriamanitra ianao. Ianao zao dia hivoaka rapiso, eo amin'ny sina fiandrianan'Andriamanitra mijery anah dia mijery anao satria sady mety any Egypte izy maheno ny any Horeba dia fantany ayahantsika, fantany ny andehanantsika, ary fantany koa ny zavatra tokony atao antsika. Aza matahotra ny iza ny hiaro aty, iza ny mba omba aty, fa Jehovah'Andriamanitra ombanao amin'izay rehetra alehanao, amin'izay rehetra ataonao. Alleluia. Vota itopitsika rehetrarehetra misarasara tsy hoe misarasara amin'izany fa tena misy iran-karazany no samy tiako atao eto amin'ny ilazana ny fahalehibiazan'Andriamanitra. Indray amin'ny teny gasy, indray amin'ny teny anglisy. Mba meo safidy ahako, ansiko misafidy nareo. Samy hira manandratra be an'Andriamanitra daholo reto. Inona ny tianareo enontsika androany, alohan'ny ivavahantsika. Hira teny anglisy sa hira teny frantsay, hira teny anglisy sa hira teny malagasy. Samy tsisy bloqué ireo hira ireo, tsy afaka bloqué ireo fa hira azo alefa tsara. Hira teny anglisy ny tianareo amizika voninahitran'Andriamanitra sa hira teny frantsay. Zay olona efatra mamaly eo
dia zay be no vitsy a zay be no ataotsika tojo zao nyteny anglais a tsy afaka sina izy roa a teny gasy ny bartel a alleloia mbola miandro kely fa mbola raisiray baolina alleloia ira teny anglisy rosy ray a dia teny malagasy ozy izy fanina zavatra manana alleloia anglisy ozy lavlia rosy roa zay miteny ray farany eo a izy roa amanlisy anglisy zany no ataotsika anglisy ny be mpividy a atotrandray tirity dia ira milaza hoe andriamanitra tena lehibe andriamanitra tena be voninahitra andriamanitra mahafinaritra andriamanitra mateotia andriamanitra ngeza be alleloia tanosika tirity a dia ivavakytsika rehefa manomboka androany aza matahotra aza manahy aza misarasala koa ianao momba an'andriamanitra fafataro fa momba anao andriamanitra ary lehibe ny andriamanitsika ary tsy tokony ho kivy isika manana azy nofinaritra taony dia ivavakytsika eo
lehibe anao Jehova, lehibe tsy takatry ny saina ianao Andriamanitra. Tena hoe Andriamanitra mendrika io dia raina, Andriamanitra tonga lafatra, Andriamanitra tsy misy toanao Andriamanitra, ary tena tonga eto izay mikohaka, halleloia, mikohaka eo an-tongotrao, mikohaka eo anoloan'ny seza fiandriananao Andriamanitra, manome voninahitra anao fa lehibe indrindra ianao. Tantaraina soambarana era manerany tany Andriamanitra ny fahatsaranao sy ny fahalebiazanao, ary ny tanjonay dia nitondra ny olona miaraka aminay kohaka eo an-tongotra ao, satria mba tiana ho tsapan'ny olona koa ny fahalebiazanao Jehova. Misy andra tamin'ny ambony indrindra zany Andriamanitra tiana izany. Raiso ny fanapahana fahanao io, raiso ny fiandrianana fahanao io, raiso ny toeram-boninahitra ao Jehova, fa Andriamanitra tsy toy ianao. Iza moa izay niady hevitra aminao Jehova, iza moa izay no amalivaly ianao, tsinotsinona anao, ianao ilay Andriamanitra izy teo hatrizay ka ho mandrakizay, ilay izy hatrizay ka ho mandrakizay. O mieritreritra ny fahalebiazanao fotsiny izay Jehova dia kely ny olana rehetra eo anoloanay a. Na mandalo ady mafy zay dia mieritreritra ny fahalebiazanao, dia resy lahatra fa tsy maintsy ho tafavoaka ihany ty fiainana ity, tsy maintsy ho resina ihany io olana io, satria tsy mbola nisy ny lehibe noho ianao hatreto, tsy mbola isy ary tsisy mandrakizay ny lehibe noho ianao, fa na inona eo anoloanay, kely eo anoloanao avokoa reny. Ary raha eo anoloanay koa, raha ianao no mombanay Andriamanitra, dia kely sy bitika reny zavatra rehetra reny. Na ny devoly aza Jehova Andriamanitra lasa kely ao anatrehanay, satria ianao no mombanay Andriamanitra. Lasa sahanay miady amin'ny devoly, ary ampahorinay mihitsy ny devoly, satria ianao no mombanay Andriamanitra. Lehibe ianao Tompo, tsy takatry ny saina ianao Andriamanitra. Avelao zay amelao toerana eo anoloan'ny seza fiandriananao eo an-tongotrao, amelao toerana eo zay Jehova Andriamanitra iankofana isan'andro san'andro, andro aman'alina, fa lehibe loatra ny voninahitrao Andriamanitra. Andriamanitra tonga lafatra, Andriamanitra rehefa le hanananay dia tsy mampitsiritra anay ny Andriamanitra tiafany olona tsony. Andriamanitra rehefa momba anay dia tsy ilainay ny fomba an'izaniza itsony fa ampy anay ianao. Saotra Jehova, ilay Andriamanitra mahatonga anay tsy matahotra no avy, ilay Andriamanitra mahatonga anay ho sasa, ilay Andriamanitra mahatonga anay hanana finoana izay tsy nanananay, ary mahatonga anay inona dia zavatra efa tsy mampinontsony azy. Jehova Andriamanitra iavoko ny tao anatiny ao ambadika izany. Jehova Andriamanitra ilay ahafahanay mitsarapaka mamelo ny fahavalonay, ahafahanay mitsambikina mihoatra ny manda, alleloia,
Jehova tsy to, Jehova Andriamanitra maminay, tianay, tomponay mandrakizay mandrakizay. Jehova tsy atakalonay na inona na inona. Ilay Jehova ifikiranay ary hozarainay amin'ny taranaka faramandimby, ilay lova tsara indrindra mba hozarainay amin'ny fianakaviana, amin'ny ankonanay amin'ny taranakay Andriamanitra. Tsy mba manana trano be izay na tômôbilina be na fananam-be hosoratana anatin'ny lovan'ireo ankizy ireo Andriamanitra, fa ianao sy ny lalànanao Andriamanitra, ianao sy ny fitiavanao Jehova, ianao sy ny fombanao Andriamanitra. Izany ny lova tsara indrindra hozarainay amin'ny taranakay. Obeazonay ny ankonanay, obeazonay ny zanakay sy ny zafikelynay sy ny zafiafinay sy ny zafindohalikay Andriamanitra. Ahalalanao ilay Andriamanitra tsara indrindra, ilay Andriamanitra lehibe indrindra. Ary raha mbola velona koa zahay dia hanambara ny fahatsaranao. Raha mbola misy connexion koa zahay dia hanambara ny falebiazanao eto amin'izao fandarana izao. Dia raha mbola eo ny fitaovan'Andriamanitra dia hanakoako amin'ny toerana izay misy anay ny fanandratanay an'Andriamanitra tsy to, dia Jehova Andriamanitra ny Israely, Jehova Andriamanitra Jakoba sy Isaka sy Abrahama, Jehova Andriamanitra Jesosy, Jehova Andriamanitra Petera sy Jakoba sy John, Jehova Andriamanitra ay koa zany. Jehova Andriamanitra mandrakizay, tsy ho atakaminay, tsy ho solonay, tsy ho amidinay mandrakizay mandrakizay. Antaomponay mandrakizay, antaomponay lalandava atao tokantranonay. Saotra Jehova Andriamanitra misandraty ianao ho anao riran'ny voninahitra. Halleluia, amen. Ivavakantsika ho an'ny firenena, dao mpandrotsika ny vavakantsika lovilia, ivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoana. Halleluia. Makasitraka andrila pastera amin'ilay firenenana dia mbola iray vavaka isika. Ry Andriamanitra rainay tsara sy ary masina indrindra izay ny an-danitra eo, Andriamanitra ny famonjenanay tokoa ianao Jesosy, ilay iray efa nisy hatrizay ka mandrakizay Jesosy malalo. Sambatrizay Jesosy, sambatrizay manana anao, ray be fitiavana, ray be famindrapo ianao Jesosy malalo, ray mpanafaka anay ary tsisy fetra Jesosy, tsisy fetra Jesosy ny saotra izay atolotra ianao ny amin'ny fahatsaranao, ny amin'ny fahalebiazanao Jesosy malalo, koa dia misaotranao izay, misaotra Jesosy fa voatory teto indray ny teny maminao Jesosy, dia tsy navelanao diso anjara izay tsirairay avy amin'izany teny mamy avy aminao izany, fa tena hoe nampahery Jesosy, tena hoe nakasika amin'ny fonay izany teninao izany Jesosy, dia teny izay mampianatra anay Jesosy ny amin'ny fahalebiazanao Jesosy malalo, ny amin'ny fampianarana anay mba hakatoavana ianao hatrany Jesosy malalo, mba hanarana ianao hatrany Jesosy malalo. Dia fantatray Jesosy fa manana planina ho anay tsirairay avy ianao Jesosy malalo, dia ho tanteraka aminay ny Jesosy izany planina izay efa homaninao anay izany Jesosy malalo, mba ahafahanay manatontosa ny asanao Jesosy malala. Dia amin'izao fotoana ankehitriny izao izay Jesosy dia mangataka aminao toa ny fo mazoto izay tsirairay avy rehetra Jesosy hiombona aminao mandrakariva ny haradianao Jesosy, dia indrindrandrindra Jesosy dia azoto ny anao ny asa izay hoe efa niranao anay tsirairay avy Jesosy malalo. Dia tsy ho ataonay Jesosy ho ambany zavatra izany asanao izany Jesosy, tsy ho ataonay ambany zavatra Jesosy malala izany antsonao izany, fa tena hoe ampiarinay eo amin'ny fiainanay Jesosy mba hanovanay, dia tehirizolarina eo am-ponay izany tena mamy avy aminao izany Jesosy malalo. Dia mba ho tsy ho mpiainy mpakato, mpiainy fotsiny ihany izay fa tena hoe mpakato Jesosy malalo, satria zanaka tianao izay Jesosy malalo, dia mba azoto hitady ianao, hakatoanao, ary indrindrandrindra hanaradianao Jesosy malalo. Dia ihany koa izay Jesosy dia tsy manadino firenenay Jesosy, tsy miafina aminao Jesosy malala izany firenena izany Jesosy, hitanao avokoa ny zava-misy ao amin'izany firenena izany Jesosy, dia firenena izay tena efa hoe asoavinao mandrakariva Jesosy malalo. Raha ny soa vitanao amin'izany firenena izany Jesosy dia tena hoe tsy takatra ny sainay, fa dia mbola betsaka nge Jesosy ny tsy mahatsapa an'izany fahasoavana natolotra ao izany Jesosy, betsaka Jesosy mbola tsy mety manolo-tena fa mivilivily Jesosy malalo. Dia eto izay Jesosy mifona ho an'izany firenena izany Jesosy malalo, mamelany ny elony, dia todio amin'indra fonao Jesosy malala ny malagasy, todio Jesosy, todio amin'indra fonao mba hiverina aminao Jesosy, ka ninona Jesosy ny tahotrany,
malagasy zany jesosy malala dia omeo azy ny fanasitranana jesosy a zay kivikivy jesosy malala izay riradreraka izay hoe malahelo jesosy malala dia mba afao jesosy malala afao izy jesosy mba hiverina aminao a dia mifanaminao masina ane jesosy a amangy ny tsirairay avy dia mba andini-tena jesosy malala andinika ny tenany izy jesosy dia mba hatsapa fa lehibe tokoa ianao jesosy malala dia diovy amin'ny ranao soa izay tsirairay avy jesosy malala mietsehanao fiainany malagasy tsirairay avy jesosy mietsehanao amin'izany firenena izany jesosy malala dia alaminy tahaka ny nandaminanao ny dian'ny mosesy jesosy ny lalanay tsirairay avy ny lalan'ny malagasy jesosy a dia mba ho tahaka ny nombanao an'izany mosesy izany no ombanao anay tsirairay avy jesosy a dia voninahitra ny eo anao rery ihany jesosy malala hatramin'ny taloha indrindraka ho mandrakizay alleloia amen. Alleluia. Sotra rabavy lovilitsika tanaty izay vavaka ho an'ny firenena izay nampisesary kilo anareo moa za teo etsika ahitana hoe ohatrany ahoana moa zany falehibiazan'Andriamanitra zany reny planeta reny nataon'ny tanan'Andriamanitsika daholo reny ary misy mbola tsy fantatrareo ary misy koa zao zavatra zao fa nataon'Andriamanitra ary mbola tsy tapitra mbola mamikaroka ny olombelona amin'izao fotoana izao dia mbola mahita zava-baovao foana satria maninona misy zavatra efa nataon'Andriamanitra tany aloha tany zao tsika mbola tsy mitsahatry ny mitady hoe inona koa mbola fahatsaran'Andriamanitra. Tsara Jehova lehibe Andriamanitra lavabe ny fotoanantsika androany tsy maninona zany satria lavabe ny lanitsika ny anabaratsika ny fahatsaran'Andriamanitra. Tahitompitsika rehetra rapitrodrentsika meona mbola tsoka andro lanitra tsotsy dia rapitsika meona amin'ny valora sasantsika dia efa eto miaraka amin'ny misandrata miaraka amin'ny mampionina dia timbiasaka anaty vavaka fiambenana za koa nitondra tenin'Andriamanitra rapitso manasantsika rehetra samita iny tompo akiradio point radio 12345.com ahafahanareo mieno nionjapeo akiradio mandeha andro amanalina misy tolotenizaky ny adiny telo amiray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina rapitso amin'ny folo maraina miverinao zao fandarana zao raha mbola te henonao amin'ny ariva ihany koa amin'ny valosasantsika mioneto rapitso sotra andrana babilavolita mivavaka matsiro mivavaka mamy Andriamanitra manakirepasavina hamaly fitianao dia samita iny tompotsika menakavy dia misaotra andrana baby maheso tamin'ny toriteny dia misaotra andrana baby bartelle tamin'ny vavaka fanomboana samita iny tompo daholo mahereza daholo ary amen.